Faly miarabantsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miarabanao tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao tononoko aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Ampifaliana ihany koa sy ampanetretena no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra ary alohan'ny andrenesantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Misaotra betsaka anao tokoa izay iray malalo ny amin'ny tombon'andro androany ity izay ahafahanay manantona miaino anao ka dia mangataka aminao izay mba sokafanao ny sainay, mba halalanay sy hatakaranay ny hevitra ny teny izay omenao anay amin'ity androany ity, ary ianao ihany koa anao ka ametraka ny teny rehetra ao am-bavako mba ahafahako miteny sy manambara araka ny sitraponao ka tsy hiverina foana any aminao ane ny teny raha tsy efa mahatanteraka izay ampanirahanao azy ary ambinina amin'izay ampandehananao azy dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho vonina hitry ny anarany irerianane no anaovako izany vavaka izany sy ametrahako feno izao fotoana izao. Amen. Amen. Ny lohateniny izao havatr'Andriamanitra izao dia hoe mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetra voalohany indrindra ry hava-malala dia fianarana avokoa. Izany hoe tsy misy olona voateraka dia tonga dia mahay ny zavatra rehetra. Eny fa na ny zazara alohan'izy mandeha dia mianatra mandeha. Amen. Mianatra mandeha. Dikan'izay dia fianarana avokoa ny zavatra rehetra ary rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra, izany hoe eo amin'ny domaine rehetra izay ampanaovin'Andriamanitra antsika amin'ny zavatra rehetra izay ampanaovin'Andriamanitra antsika, raha mbola Andriamanitra ihany koa no mampandeha antsika amin'izany, mampanao antsika an'izany dia mahay ny zavatra rehetra isika. Aleloia. Ary tsy tonga dia hoe mahay ianao fa ny fanahy masina dia eo mampianatra anao ny zavatra rehetra. Mety misy domaine amin'ny fiainanao dia tena hoe hainao tokoa ny manao izany. Izany hoe hainao mihitsy ny manao na mety resaka asa izany ary tena zatra lasa fahazarana ary tahaka izany koa ny amin'ny mety hoe amin'ny toerana, mety zatra amin'ny toerana ianao hainao tsenjery ilay toerana, hainao tsenjery ny asanao ary indraindray ara dia tonga fahazarana izany rehefa hay tsenjery ilay izy. Kanefa ry hava-malala ao amin'Andriamanitra dia tsy tokony hisy izany fahazarana izany, izany hoe tsy tokony hiaina ao amin'ny fahazarana. Mety misy fotoana isika alohan'ny tena hoe ahaizantsika n'ilay zavatra dia avelan'Andriamanitra isika ho zatra, fa misy fotoana Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra intsony isika hitoetra ao anatin'izany fahazarana izany satria ny antony dia hoe rehefa mitoetra ao anatin'ny fahazarana zasy ianao dia tsy afaka mandray zava-baovao, tsy afaka mahita zava-baovao tahaka ny olona anankiray rehefa amin'ny domaine ny asany izy ny tsenjery ny zavatra ataony, ny asa ataony ary ao izy dia tena hoe tamana dia tsy te hiova asa intsony. Kanefa ny tanjon'Andriamanitra ry hava-malala dia ny ainantsika zava-baovao, ny ainantsika toerana vaovao, ny ainantsika ahitantsika zany na hoe iainantsika olona vaovao, zany hoe misy mety Andriamanitra nanome anao an'io asa io, fa misy fotoana Andriamanitra dia hoe tsy io foana ny asa ho ataonao mandrakizay, na hoe eo foana ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao mandrakizay, ary tsy io foana koa ny olona izay tian'Andriamanitra ho hitanao mandrakizay. Izany hoe misy fotoana Andriamanitra dia te hitondra anao hivoaka mahazatra anao, na mety asa izany ho ao, na mety toerana izany, mety olona izany, mety ihany koa fomba fanao izay mahazatra anao izany. Tian'Andriamanitra zasainao hiaina amin'ny zavatra vaovao, kanefa raha mbola tsy mivoaka amin'izany fahazarana izany zasainao dia tadidio tsara fa tsy afaka hiaina ny zava-baovao izay efa nomanin'Andriamanitra anasenao. Amen. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra, ato amin'ny Genesis 12 dia ahitantsika ny tantaran'i Abrahama. Ahitantsika ny tantaran'i Abrahama ary Abrahama tokoa dia nasain'Andriamanitra ato amin'ny Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 17
dia ndao nefa ankehintsika amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia tonga anao ho firenena lehibe ao sady hitahianao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy soanao ao, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Teto Andriamanitra dia naniraka ny Abrahama hiala amin'ny tany ny havany, ny tranon'ny rainy akany amin'ny tany izay asehon'Andriamanitra, izany hoe nirahan'Andriamanitra Abrahama hiala mahazatra azy, hiala amin'ireo havany izay efa mahazatra azy, hiala amin'ilay tanàna izay efa mahazatra azy, hiala amin'ireo ray aman-dreniny izay efa mahazatra azy, ary ao anatin'izany dia misy fomba mahazatra ihany koa izay efa nataony Abrahama. Tian'Andriamanitra izy hivoaka tamin'izany, ary hoy Andriamanitra taminy hoe dia tonga anao ho firenena lehibe ao, sy ny sisa izany ireo teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama. Nareo ve mieritreritra hoe Abrahama dia tonga Abrahama, na hoe tonga ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra, raha ohatra tsy nihaino an'Andriamanitra izy fa nitoetra ihany tao amin'ny mahazatra anazy, tao amin'ny toerana, izany hoe tao arana izy dia nasain'Andriamanitra izany, ny tanjon'Andriamanitra dia ny atongavany any tany Kanana. Kanefa niala teo amin'ny mahazatra izy, nitomin'Andriamanitra teo amin'ny mahazatra, nasain'Andriamanitra niala mahazatra, fa nanomana zava-baovao anazy Andriamanitra. Raha ohatra Abrahama tsy niala dia mino ary hava malala, raha ohatra izy tsy niala tamin'ny mahazatra azy dia mino fa tsy tonga mihitsy izy fitahiana ho an'ny firenena rehetra, tsy tonga mihitsy izy nanatantara betsaka tato anatin'ny Baiboly raha tsy niala tamin'ny mahazatra azy. Ary noho izany fankatoavany an'Andriamanitra, noho ny fielany tamin'ny mahazatra azy izany dia izaho sy ianao ihany koa dia nandray izany fitahiana avy amin'izany, tonga voatahy ihany koa izaho sy ianao noho i Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny finoana any Jesosy Kristy. Amen, aleloia. Ka dia izany no anasan'Andriamanitra anasy ianao. Raha te hanatantara miaraka amin'Andriamanitra ianao mba tsy ho hatreto ihany ny tantaranao miaraka amin'Andriamanitra, fa mbola misy zava-baovao izay tian'Andriamanitra, iran'Andriamanitra atao miaraka aminao. Tena tiana ianao ho mpiara-miasa aminy, kanefa tsy tian'Andriamanitra ianao hitoetra amin'izay efa mahazatra anao ankehitriny. Haleloia. Inona moa ny antony tenenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny teniny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny alalan'ilay mampahery mahay ny zavatra rehetra. Tsy afaka ny hainy zavatra rehetra ianao raha hitoetra mahazatra anao, na ny zavatra efa hainao tsy enjery dia tsy afaka mahay ny zavatra rehetra ianao. Dikan'izany ny zavatra rehetra izany dia ny zavatra rehetra, tsy ny zavatra sasatsasany, fa ny zavatra rehetra mihitsy ny tian'Andriamanitra hainao, tian'Andriamanitra ho fantatrao. Aleloia. Na dia sasatsasany sombitsombony ihany raha hoy ny tenin'Andriamanitra ny fahalalantsika, fa matoa misy ihany koa miteny hoe mahay ny zavatra rehetra, dia any amin'ny domaine rehetra izay tian'Andriamanitra alehanao dia mahay ny zavatra rehetra ianao. Azafady. Dia manaraka izay ihany koa ny antony mantsy izay tsy tiantsika mivoaka amin'ny fahazarana dia be fanahiana isika tahaka ny tenako. Kanefa rehefa tena mametraka amin'ny fitokinao amin'Andriamanitra ianao dia manana fiadanam-po, manana fiadanam-po. Rehefa manaiky ny hoentin'Andriamanitra, ho tarihan'Andriamanitra, manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao dia ho hitanao fa manana
fiadanam-po. Aleloia. Ary raha iverina kely amin'ny tantaran'i Abrahama dia izao hoe tao tany Harana no nasain'Andriamanitra ny Alany mba ho any amin'ny tany Kanana, le tany vaovao, izany hoe le tany mahazatra ho any amin'ny tany vaovao. Dia ataoko hoe entre an'ireo toerana ireo dia maro ny zava-mitranga, maro ny zava-mitranga. Reny rehetrarehetra ireny anefa dia fianarana avokoa. Misy zavatra ianarana ary misy zavatra izay izany hoe eny an-dalana eny izany ampianarin'Andriamanitra anao, satria tsy mbola hainao le izy, ary izay mihitsy no mahatonga antsika fanahiana dia ahoana izany. Tahaka ny ohatra hoe amin'izao fotoana izao mety misy olona no to amin'Andriamanitra hanao asa vaovao, dia mety tsy hainy daholo, mbola tsy tanterany, mbola misy zavatra tsy hainy ary mikontrôla azy. Kanefa Andriamanitra dia matomtoana ny olona anankiray manome azy asa vaovao, dia manome azy ihany koa ny fahafahana rehetra manatanteraka izany. Fa anjarany tsirairay avy no mitondra ny fanahiny, ny incapacité-any eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahany matoa voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe mahay zavatra rehetra aho dia afaka ataonao izany raha mbola Andriamanitra koa mitondra anao. Amen. Fa apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao, apetrao amin'i Jesosy Kristy ny fanahinao rehetra, na inona ny fanahinao rehetra, fa izy no miay anao, izy no miay anao. Ary eo amin'ny Filipiana 4:4 dia hoe aza manana inona na inona, fa ka ny fivavahana sy ny fifona mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, aza manana inona na inona. Apetrao amin'i Jesosy Kristy. Efa izy no mitondra anao tao dia apetrao aminy, izy manome anao ny tolotsaina, izy manome anao ny kapasite rehetrarehetra ahafahanao mahay ny zavatra rehetra ao amin'izany toerana izany. Raha ianao anatin'izany mety hoe fanapahan-kevitra amin'izao, mahatsapa mihitsy ianao fa tokony hiova toerana, mahatsapa mihitsy ianao fa tokony hiova asa, mahatsapa mihitsy ianao fa tokony hiova namana, tokony hiova fomba fanao. Kanefa manana fanahina dia angatao ny fanahy masina n'olotsainanao, hanome anao le fiadanam-po. Amen. Ary na dia mieritreritra ianao hoe tsara karama ianao amin'izao fotoana izao, fa raha Andriamanitra koa mbola manome anao asa hafa, asa vaovao, toerana vaovao, dia te hilaza aminao hoe ny zavatra nomanin'Andriamanitra anao dia tsara noho ny amin'izao fotoana izao. Aleloia. Raha nasain'ny tompo ny ova asa ianao kanefa mahatsapa, fa to misy mety manahy ianao hoe ahoana ny fomba ahaizako asa vaovao amin'izao fotoana izao, mety misy zavatra hafa izay mety tsy ao anatin'ny domaine anao. Manana fahatokiana amin'Andriamanitra, manana fitokisana amin'ny fanahy masina, fa izy ilay mpanolotsaina, ambony mpanolotsaina, mpanome fahalalana. Izy ary nanome anao fahaizana ahafahanao ny asa nanatanteraka ny asanao io, ary mbola manome fahaizana ho anao izy amin'ny asa izay mbola omeny anao. Ary ny tanjon'Andriamanitra dia tsy hoe hiasanao na hiovanao toerana, fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tian'Andriamanitra ihany koa ianao ho mpiara-miasa aminy, satria ny antony dia misy fanahin'olona izay tian'Andriamanitra ho vonjena ihany koa amin'ireny toerana ireny. Tian'Andriamanitra ianao indray mba ho fahazavana, tsy hoe amin'ny tanàna iray fotsiny ianao dia teo foana, fa tian'Andriamanitra ilay fahazavana, tian'Andriamanitra Jesosy Kristy izay ao anatinao mba ho hitany any amin'ny tanàna hafa ihany koa, any amin'ny olon-kafa ihany koa, fa tsy eo amin'ny mahazatra anao. Haleloia. Ka dia
manana fanapahan-kevitra eno tsara amin'ny feo mifanahy masina ary mangata ilay fiadanam-po ary mivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra betsaka anao ny amin'ny teny ary misaotra indrindra fa mamporisika anay ianao mba hiala amin'ny mahazatra, mba hiainanay zava-baovao, satria raha mbola mitoetra amin'ny mahazatra tokoa izay dia tsy afaka handray zava-baovao. Ianao tokoa ilay mpanao zava-baovao, fa matoy ianao nangataka tamin'ny Abrahama hoe miala dia satria fantatrao Andriamanitra fa raha mbola nitoetra tao amin'ny toerana izay nisy azy tao arana izy tao amin'ny mahazatra azy izy dia tsy afaka ny ho fitahiana ho an'ny olona rehetra, ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia tahaka izany koa izay, mba tianao ihany koa izay mba ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa fa tsy ho an'ny mahazatrana ihany. Ka dia mangataka Jesosy ho an'izay rehetrarehetra izay mety manana fanahiana amin'izao fotoana izao, tsapany tokoa ny feoanao izay manosika azy hivoaka, tsapany tokoa ny fanahinao izay manolotsaina azy, manome azy zava-baovao kanefa izy tsy manana fahasahiana hivoaka amin'izany mahazatra izany. Amin'ity androany ity dia ny herinao no oka anomeno azy mba ahafahany miala amin'izany mahazatra izany ka handraisan'ilay zava-baovao izay efa nomenao azy. Fa ianao tokoa dia manana lalana, ambony noho ny lalanay ary ny hevitrao dia ambony noho ny hevitray, ka dia ampianaro atoky anao ny tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka ny voninahitra rehetra ne dia ho anao irery ihany, ka afaka fotoana foy dia hijoro vavolombelona izy ary ho hitany mendalana tokoa fa ny tananao tokoa no nitondra azy. Halleluja, amen.